Nanatanteraka ny asa sosialy ny fikambanan'ny mpikabary malagasy sampana iariva faradrano na ny FIPIMA-piava. Nanazava ireo sampana mandrafitra ny mpiava ny filohany ity fikambanana ity. Ny fikambanana izay manatotosany asa sosialy ankehitriny dia ny fikambanan'ny mpikabary malagasy eto anivon'ny faritany FIPIMA-Antananarivo ary indrindra ny sampana FIPIMA-mpikabary iarivo faradrano. Ny faritra izay misy anay ety na ny sampana izay misy dia ao anatin'ilay hoe sampana FIPIMA-mpikabary iarivo faradrano. Tony ny safidianana ny PP Ambohimankakely ny fanatonana ifotony ireo mpikambana tsirairay anatin'ny vinan'ny filohan'ny fikambanana rahateo izany. Izay mihitsy no hetsiky ny sampana ary efa atao hoe vina ny vinan'ny filoha ao anatin'ny efa taona manaraka dia ny fanatonana ifotony ireny mpikambana ireny, indrindra fanatonana ifotony ireny rantsana misy ireny. Eto Ambohimankakely moa zany zao dia anisan'ny misy rantsana ary misy toeram-pampianarana ary eto amin'ny DPP Ambohimankakely ity izahay no mampianatra kabary ho an'ny Ambohimankakely sy ny manodidina. Izany hoe izahay zany mampiasa an'itony toerana itony, mampiasa an'itony efitrano itony, mampiasa an'itony sekoly itony maimaimpona amin'ny alalan'ny fampianarana kabary ka dia rariny sitsiny angamba raha mba manao atao hoe asa sosialy mikolokolo an'itony fotodrafitrasa ary indrindra mikolokolo an'itony atao hoe toerana izay ianaran'ny zaza malagasy. Manana ny toerany kabary satria efa tafiditra anaty vakoka isam-pirenena mihitsy. Efa azo atao ihany koa ny manaraka fiofanana kabary amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera. Kabary no resahana ankehitriny dia tena mandroso ary tena mihazakazaka mihitsy satria dia tena efa misitraka izany daholo na ny ankizy izay misy sokajy tanketsa, ny tanora ary indrindra ny lehibe moa zany dia tena miaina ao anatin'izany atao hoe kabary izany. Ary indrindra ny kabary dia tafiditra ao anatin'ny vakoka iraisam-pirenena mihitsy. Izany hoe ny kabary zany dia tena manana toerany mihitsy raha eto amintsika no resana na dia mandroso na dia mihazakazaka tokoa azy tsika mankany amin'ny fanatotoloana dia tena azo lazaina hoe mifameno ireo zavatra ireo ankehitriny satria ohatran'ny fikambanam-pikabary malagasy na ny FIPIMA zao dia efa mampianatra kabary amin'ny alalan'ny tambazotra serasera, amin'ny alalan'ireny Zoom ireny. Izany hoe na tsy voatery zany hoe manantona itony toeram-pampianarana itony toeram-fampianarana itony ny olona voafaka mianatra kabary fa na dia any an-tranony ihany ary izy amin'ny ora izay mampety azy dia efa afaka mianatra kabary amin'ny alalan'ny Zoom. Izay ny FIPIMA aloha hatreto no tena azo atao hoe mitarika sy mihazakazaka ary tena mandeha amin'izay atao hoe fampianarana kabary amin'ny alalan'ny tambazotra serasera izay teknôlôjia ankehitriny. Ankalazan'ny 20 taona ny FIPIMA-piava amin'ny taona 2020 io ka ny anamboarana ivotoerana ho an'ny kabary eto Avaradrano no tanjona amin'izany. Ny sampana mpikabary ariva Avaradrano raha no tantara no jerena dia anisan'ny sampana zokony indrindra satria faharoa zahay maneran-tany, faharoa zahay eto Madagasikara fa voalohany kosa zahay raha eto amin'ny faritanina Antananarivo no resahana. Izany hoe zahay zany dia ankalaza ny faha-20 taona amin'ny taona 2024 iny. Tany amin'ny taona 2024 no nisokatra ny fikambanam-pikabary fikambanam-pikabary ariva Avaradrano. Izay tao alohany io zay efa nanana n'ilay anarana hoe Avaradrano mikabary. Izany hoe tany alohan'ny 4 zany zay nanana n'ilay anarana hoe Avaradrano mikabary fa tato amin'ny taona 4 zahay dia nahazo anarana fa hoe sampana FIPIMA mpikabary ariva Avaradrano na foezina amin'ny teny hoe mpiava izany. Dia ankalazan'ny 20 taona zay manomboka amin'ity taona ity. Izany no antony izao atao hoe fanatonana ity fotony ireo mpikambana, ireo rantsana, ireo mpiara-miasa, ireo mpiara-miombonantoka mihitsy satria ankalazana izany atao hoe tanjobe lehibe izany zay dia ny 20 taona. Maro ny tanjona isiny tsangam-bato ho an'ny 20 taona ka izao zay dia efa miezaka kely zany miezaka mamindra, miezaka manambatra ireo mpikambana rehetrarehetra izay mety efa lasa lohanay tany, izay mety maro ny tsy fantatray dia miezaka izay manao hetsika merina izany zavatra izany. Tanjonay ao anatin'ny 20 taona dia ny anangana ivotoerana eto Avaradrano. Izany hoe mety hoe hanomboka izay any amin'ny voalohany taona ano any ary zahanay mandritra ny taona izay ankalazan'ny 20 taona rehefa tonga amin'ny fotoana famaranana dia mba hanokana izany atao ivotoerana Avaradrano izany. Manaja ny miralenta ihany koa ny FIPIMA-piava manana anjara toerana ao amin'izany ny Andriambavilanitra.
Sotosotika raha ny lovy miriorio andiabolomanga manitra vony fanjana eny tsy io kaka mahatsara vahiny eto amintsika ankehitriny. Ny tena koa izay manoloana anareo eto dia ny anarako Judith, anisan'ny tompona andraikitra eo anivon'ny sampana fipimapiava ary anisan'ny mpampianatra kabary ao amin'ny rantsana Sabotsina Mehana. Fotoana izao andraisana vehivavy anjara amin'ny fampiroboroboana ny kabary. Ny taloha ny lehilahy foana no miteny ary izay mihitsy ny mampatonga ny vehivavy amin'izao mandray andraikitra satria miandry ny lehilahy foana isaky misy fitenenana raisina dia miandry ny lehilahy foana satria tsy mahazo miteny taloha ny vehivavy fa hoe fanakamaleny nefany vitan'ny vehivavy nefany no manao ny asa ho ataon'ny lehilahy eo amin'ny fandraisam-pitenenana dia manentana ny vehivavy rehetra tsy ho menamenatra iteny fa handray andraikitra handray anjara mba tsy ho ambaka n'ireo lehilahy tsy ambanian'ireo lehilahy tsony koa ny vehivavy rehefa misy andraikitra atao hoe tsy mahavita ninina ny vehivavy nefa ny vehivavy tena mahavita lavitra noho ny lehilahy rehefa tena manao. Nandray anjara tamin'ny fifananana misy mama Madagasikara 2023 koa ity mpampianatra kabary ity, mifameno tsara ny andraikitra ho an'ny kabary sy ny mahamisy mama Madagasikara hoy izy. Akoatra ny mahapikabary any tenako dia izaho anisan'ny nandray anjara misy mama Madagasikara 2023. Ny fifandraisan'ny mahamisy mama sy ny pikabary dia ny tenako moa zany anisan'ny mpianatra kabary teo anivon'ny sampana fipimapiava dia avy eo lasa mpampianatra dia tena isan'ny fameno zany satria zareo eto anivon'ny pikabary dia mampianatra ny fahaiza-miaina sy ny fitondran-tena amin'ny maha olona dia toy izany ihany koa ny eo an'ny misy mama Madagasikara mampianatra ohatran'ny ataony zareo dia fameno ilay izy. Mahakasika ny fipimapiava hatrany dia nanambara kosa ny talen'ny fampianarana sampana-piava fa misy ny fampianarana mamem-pona ho an'ny eny Sabotsina Mehana. Mikasika ny amin'ny fampianarana kabary mamem-pona zany dia misy ny fiaraha-miasa ao Sabotsina Mehana miaraka amin'ny Andriamatoa ben'ny tanàna dia izy moa zany no anisan'ny nanentana sy nampirisika ny mpikambana ao anatin'izay dia tena hoe manohana akaiky dia akaiky ny sampana rantsana Sabotsina Mehana zany ny ben'ny tanàna. Ny sampana pikabary Arivo Avaradrano zany dia misy rantsana eo amin'ny enina eo izy, izany hoe manomboka hatrany talata ny volonondry eo Sabotsina Mehana, eo amin'ny Dronono be, Ambatobe, misy koa ny any Andriamanarefo dia mpaka hatrany hatraty Ambohimanga kely zany. Dia ao anatin'izay misy ny sehatra manomboka eo amin'ny Taniketsa, izany hoe latsaky ny 14 taona, dia misy koa ny mpiofana manomboka eo amin'ny 19 taona ka mihoatra mandra-patongany amin'ny olon-dehibe tsy voafetra amin'ny fotoana, ary ny sehatra Takalo, izany hoe efa avy nandalo mpiofana. Sotoavina lovainjafy ny kabary hoy ny filohan'ny rantsana-piava Ambohimangakely. Manentanareo sikatsin'olona rehetra izy mba natefina fianarana momba izany. Izy ity zany fampianarana kabary zany hoe ny sotoavina mamalagasy atsika mihitsy, ary izy ity efa lovainjafy ary iraisam-pirenena mihitsy raha ny satria ny fipimasy zany iraisan'ny firenena rehetra ao anaty vakoka iraisam-pirenena ny kabary malagasy. Fa raha resaka fampianarana aloha voalohany indrindra dia tany taona ambony iny tao anatin'ny andian'ny fangady Ambohimangakely nazo voalohany aloha teto faritra Avaradrano mpiava zany. Ny faharoa ndray tao anatin'ny Daniel Rakotoson ndray dia Ambohimangakely nazo voalohany teto faritany, zany hoe azo lazaina fa miezaka ny mpianatra anondratra ilay sotokavina malagasy mamalagasy atsika. Fa amin'izao aloha tsy haiko na mety hoe sahirakirana amin'ny raharaha politika isika nefa tsisy hidirany loatra fa mivitsy ilay mpianatra ka eto aloha dia efa manentana ihany indrindra ny eto Ambohimangakely Ray Manontolo mba ho tonga hianatra zany kabary malagasy zany olovainjafy olovain'ny taranaka Ray Manontolo mba anondratra malagasy atsika.
fa somary vitsivitsy izy zao nefa na izy zany raha miezaka izahay mpitondra miezaka izy zay mpanatanteraka dia ifotony ny anondrotra tsara izany fo malagasy izy zany. Nanao antso avo an'ny tanora ihany koa ny filohan'ny rantsana mpiava talatan'ny volonondry. Tsy mahafaty ihany ka hoe izy ny mianatra kabary. Dia tena hoe zavatra tena zava-dehibe eo amintsika malagasy tokoa zany hoe fitenenana malagasy zany dia tanina izay mbola rehetra mbola tsy hoe ao anatin'ny fikambanana mba hiditra ao anatin'izany hoe fikambanana zany satria raha tafiditra ao anatin'ny fikambanana iray ny olona anankiray dia eo ny andrefesana ny hoe atreto ny maripahaizan'ny olona iray atreto ny maripahaizan'ny olona iray miditra ao anaty zazo atao tafiditra ao anatin'ny fikambanana mpikabary ary vavaratrano mpiava dia voafaritra tsara hoe atreto zany toerana misy atreto ny toerana misy hatramin'izao.